Mba hananana tahirin-kevitra mahakasika ny fandrarana sy ahafahana mamaritra ihany koa ny sosokevitra entina mampandroso ny sehatra ara-toe-karena eto Madagasikara no nahatonga ry zareo teo anivon'ny Observatoire de l'entrepreneuriat de Madagascar sy ny INSTAT nantanteraka fanaova-tso ny mpiara-miasa azo heverina araka izany vao tombotsoa maro no azo ao anatin'izao fiara-miasa izao. Boatin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny INSTAT zany izay izao retona dia eo amin'ny fiara-miasa ny fanomezana vaovao zany données statistika sy rapport isan-karazany zany amin'ny fanadihadiana amin'ny resaka fandraharana. Zany hoe misy zavatra omeny an-tany zany ao anatin'izay ohatra hoe izay manokana zany zao dia ameny resaka analyse izay afaka ihany koa izay manofana ny cadre amin'ny INSTAT dia ny INSTAT etsy an-tany koa zany dia mandeha an'io zareo izay vaovao amin'ny zareo ary misy fiara-miasa resaka analyse zany amin'ny resaka fandraharana. Afaka amenao karazana hoe fampahafantarana kely zay hoe inona tokoa L'Observatoire de l'entrepreneuriat Madagascar zany dia hetsika initiative izy io natsangana technicien sy expert amin'ny resaka fandraharana Madagascar. Efa taona lasa izay no eritreretana azy nefa mbola tsy mety tsara zany ny contexte teto amintsika dia natsangana izy ity tamin'ny volana febroary teo. Tanjona anatin'izay moa zany dia handray anjara amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena sy indrindrandrindra ny fandraharana eto Madagasikara. Dia misy lafiny telo moa zany izay zavatra izay voalohany indrindra ao ny resaka analyse fanadihadiana zany aiza ho aiza moa zany situation ny fandraharana eto amintsika inona ny mety sy tsy mety avy eo izay dia miditra amin'ny resaka proposition mety ho-kevitra zany izay inona avy ny zavatra tokony atao satria ao aminay zany misy an'ireo manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra rehetra izay mikasiky ny fandraharana zany resaka lalàna na toe-karena na famorona orinasa fanampiana orinasa dia amiazay tokevitra izay ary farany dia ny resaka action handray anjara mihitsy izay zany amin'ny fanatanterahana an'ireo tokevitra.